Raha hoe humoriste dia animateur foana fandraisan'ny olona azy. Animateur, mbola tsy considéré zany, mbola tsy mipetraka le place. Ka stand-upper mouvement anankiray le izy, mouvement na plateforme anankiray ho anna humour stand-up surtout eto Madagasikara. Zany hoe manao hetsika be dia be zahay ny équipe rehetrarehetra tsy voatery hoe membre ao amin'ny gasy stand-uppers vao afaka miakatra scène ao amin'ny scène gasy stand-uppers fa afaka miditra daholo zay humoriste tia andray anjara rehetrarehetra fa zay fotsiny no ohatran'ny hoe karazana organisateur na événement humoristique eto Madagasikara. Dia tamin'ny avril 2021 zay no nisokatra. Monologue comique d'une personne solo sans accessoires, sans déguisement, qui raconte des trucs vécus ou d'observation. Oui, c'est une définition de stand-up. Tany Amerika misy azy voalohany bandy nanao jazz nanao azy nanelanelana teny anatina jazz izy sady mihira dia rehefa avy eo izy manao sketch manao stand-up. Tonga teto Madagasikara izy tamin'ny taona ataoko hoe 20 sy 10 tena nisy mivoy azy teto Madagasikara. Zany mbola vetivety kely izy niteto amintsika. Eny tsy dia tara be tsika fa 200 taona fotsiny. Misy mandefa MP be dia be any amin'ny page hoe zay koa mba te hanao ohatry ny ahorany atao. Dia zay mo vu que hoe manana scène ouverte maromaro eto Antananarivo dia sainay tonga ny olona fa ny hitako hoe anana kely fotsiny tanorany be dia be ao anatin'le izy zany hoe ny olona lehibe kokoa mbola tsy tena hoe sa fa 30 ans 40 ans zany izy vokony indrindra ao aminay. Ny stand-up maha voavetivety kely azy nisy teto Madagasikara dia mbola vitsy kely mahafantatra hoe c'est quoi le stand-up. Mahita olona miresaka dia ny stand-up misy level enjehana satria ny humour amin'izao plutôt efa miakatra misy hoe second degré misy karazany be dia be le izy dia misy ndraindray tsy mahatakatra le zavatra resahana dia lazainy fa olona miresaka fotsiny dia zay somary mbola ataoko hoe sakana kely angambany. Mahafinaritra be amin'le izy ny centre culturel rehetrarehetra eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra miara-miasa tena lasa misokatra be aminay satria le zavatra vaovao fialamboly vaovao zany hoe misy centre d'intérêt ho ana olona maromaro vaovao indray zany ny vola satria manao fitadiavam-bola ny équipe indraindray manao spectacle zay dia ho an'ny équipe le izy dia vola ao aminay ihany ny ampiasaina dia matetika ny ankizy ao ihany koa no miala vola po satria tianay le zavatra dia ataonay foana. Oui, universel ny humour, universel amiko aloha fa misy koa misy frontière koa ny humour nefany. Misy zavatra mampimety Madagasikara na mampimety Antananarivo fotsiny ary tsy ampimeny amin'ny faritra mihitsy. Dia misy mampimety Madagasikara tsy ampimeny an-dafy mihitsy fa izy universel afaka miresaka zavatra be dia be ao anatina humour dia afaka micomprendre humour ny olona rehetrarehetra fa ça dépend le toerana fotsiny hoe ohatry ny ahoana. On peut rire de tout plutôt azafady mais pas avec n'importe qui. Dia nisy nanohy le izy hoe on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui ni n'importe quand. On peut tout.